Mpiara-mianatra namana isany fifaliana ho an'ny telo mianadahy no miaraka aminao indray araka midina lesona sekoly sabata isika amin'izao sabata izao manolotra ny arahaba antsika rehetra miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy antsika ary manonona indray koa ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao ka ny lesona irahantsika mandinika eto dia mba hitondra soa sy fitahiana ho an'ny tsirairay avy. Toy ny mahazatra ete-panombohana dia andeha hoentsika ambavaka izany mba tonga ny fanahin'Andriamanitra hitarika izao fotoana izao ary hanome antsika ny lesona sahaza antsika amin'ity sabata ity. Mangataka ny namako ato mba hitondra antsika ho amin'izany vavaka izany. Vavaka isika amin'ny mpifaliana indray iray malalo no isaoranay anao satria nomena fotoana izay ahafahanay hianatra amin'ny teninao. Irano fanamasinao mba ho aty anatinay anazava ny lesona tianao ho takatray ary tahio ny lesona mba hitondra haingavao indray amin'ny fiainanay tsaray avy. Dia hatreo izao fotoana izao tonoina amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka miaraka amin'ny fameran'ny elokay. Amen. Amen. Olom-pirenen'ny lanitra. Izany no lohahevitra dinitsika tamin'ity herinandro ity ary iarahantsika manana amin'izao sabata izao izay mbola ao anatin'ny bokin'ny Filipianina sy Kolosianina hatrany isika. Tamin'ny tonony mahazatra dia misy ihany ireo andinina atao tadidiana tsy anjery moa ny ilazantsika azy. Ny Filipianina toko faefatra ka ny andinina fahinana mangataka ny namako ato mba hanatanteraka izany andinina atao tadidiana izany. Haly miaraba ny mpiara-mianatra lesona rehetra, ny lohatenin'ny lesontsika fahafito dia hoe olom-pirenen'ny lanitra. Ny tsy anjerintsika izay ao amin'ny Filipianina toko faefatra andininy fahenina dia manao hoe aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Sotra ny namantsika nitonantsika izany tsy anjery izany tarika antsika hoe aza manahy na inona na inona. Ny lesika tamin'ity herinandro ity dia azo lazaina hoe mamarana ny fandiniantsika ny epistily ho an'ny Filipianina. Kanefa ity lesona androany ity koa dia mametraka lesona sarobidy sy filamatra ao antsika amin'ny fiainana andavanandro amin'ny mampanaradia an'Andriamanitra antsika. Mitarika antsika ihany koa ny andininy ny lesontsika tamin'ity herinandro ity fa tokony tsy hanana hitebiteby na ho kivo isika fa dia omeny lesona ny taridalana fa antsika miatrika reny fitsapana ireny ka hatsapahantsika ny fiadanana sy ny fitiavana izay omen'Andriamanitra antsika amin'ny fiainantsika ankehitriny sy ny fiainantsika amin'ny mavy. Raha fitianina ao anatin'ny indray-mbava ny ety ampiandona sady lesika amin'ity herinandro ity dia izao hoe ry mpiara-mianatra namana tsy tokony hametraka ny fanantenantsika eto amin'ity tany ity isika izay mandisy fanantenana mandrakariva. Ary izay no jerevantsika hoe ahoana inona ary no tokony ataontsika manoloana izany toe-zavatra izany. Ho zaraintsika roa ny dinika hifanaovana amin'ity androany ity dia ndeha le lohateny voalohany le lohateny lehibe no ataontsika fizarana voalohany hoe olom-pirenen'ny lanitra. Ahoana no ahatonga antsika izany hoe olom-pirenen'ny lanitra izany? Ary ny faharoa dia ho resantsika eto hoe inona no ataontsika mandra-pahatonga antsika ho amin'izany toerana lehibe olom-pirenen'ny lanitra izany. Ry izy mianadahy, dia le fizarana voalohany avy hatrany no resantsika hoe olom-pirenen'ny lanitra. Nilaza ny apôstôly Paoly ato fa hoe mila makatahaka isika. Marina tokoa izany fa ny olona tsiraray avy dia mba manana olona izay mba mahasarika ny sainy, mba tiany alaitahaka. Ohatra angamba izy ireny hoe mpanakanto ve, mpihira ve, mpitendry zava-maneno ve, mety ho pasteur, mety mpitoroteny, mety rahalahinao sy anabavinao amin'ny fiangonana. Ho an'ny ankizy manokana aloha dia tsara milaza fa ny tena tsara mba alainy tahaka sy ampamparitona izay aloha dia tsika ray aman-dreny. Kanefa ny tsara indrindra dia izao azonao atao ny maka tantaran'olona anatin'ny baiboly mba alainao tahaka. Petraka anefa amin'ny fanontaniana. Moa ve ireo olona ho everitsika ho modely ireo tena mitarika antsika hitombo mandrakariva ao amin'ny ara-panahy ary mitarika antsika
olom-pirenen'ny lanitra. Ahoana no vavali-teninareo Menada ao anatin'izany toe zavatra izany? Ia, andenga ovakitsika vetivety ny ao amin'ny Filipianina toko 7 manomboka eo amin'ny 7:10 sy ny manaraka hoe ry rahalahy aoka samy anahaka ianareo ka dinio izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika fa maro no mandeha izay fanolozaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomanina koa ankehitriny fa fahavalon'ny azo fijalian'i Kristy ireny. Izany hoe Paoly izany eto manasa an'ireo mpiaino azy mba hanahaka azy, hanahaka ny teniny. Fa i Paoly moa maninona no tokony ho taafiny? Dia voalazany eo amin'ilay andininy manaraka teo fa ny antony tsy hanarahana an'ilay olona hafa teneniny eto izany izay mampalahelo azy, mampitomany azy dia hoe fahavalon'ny azo fijalian'i Kristy ireny. Izany hoe Paoly izany dia azontsika lazaina ny mifanohitra amin'izay. Ny azy izany araka ny efa lazainy foana ny azo fijalian'i Kristy, ny azy ny reharehany Kristy ny ho azy tsy atakalony ny ninona mihitsy fa efa nataony taimboraka ny zavatra rehetra azoiny an'i Kristy. Dia noho izany izany ilay ohatra faratapony tiany Paoly hatongavana eto izany dia tsy iza fa Jesosy Kristy ihany. Ka ahoana no ahafahantsika manavaka, mahafantatra hoe iza ilay fahavalon'ny azo fijalian'i Kristy? Ahoana no ahafantarantsika azy? Inona mampiavaka azy? Inona ny tena tiany Paoly hatongavana ao anatin'izay antso sy fanasana ataon'i Paoly izay? Faly miarabanareo Menada, faly miaraba ihany koa ny mpiara-mianatra ny lesona sekoly sabata ary mirary ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Mahafinaritra ny lesona izy Menada ary zava-dehibe mihitsy izy satria tena lesona ho antsika amin'izao andro faran'izao. Ny zavatra misy dia izao eto amin'ity tany ity dia izao ny sasany dia ny tany ihany ny azy mihitsy izy ny fomba fijeriny. Zay ihany tsy mba misaina ny zavatra ny ihany ifany izy ny zavatry ny tany ihany. Ary voalaza lesona mihitsy ary fa hoe ny kibony no Andriamanina. Fa ny mahafinaritra dia izao hoe ho antsika kristianina kosa dia ny zavatra mahafinaritra sy tena manan-danja indrindra dia izao hoe Jesosy mifantoka amin'iza, mifantoka amin'ny Jesosy ilay ohatra tsara indrindra. Ny modely tsara indrindra zany dia manahaka an'iza? Manahaka an'i Jesosy. Izao voalazan'ny Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko 1:12 aoka anahaka ianareo tahaka ny anahafako an'i Kristy. Izany hoe ny modely tsara indrindra zany dia izy Jesosy Kristy sy izay rehetra nataony teo amin'ny azo fijaliana. Ny zavatra ohatrany manaitra amin'ny fomba fitenin'i Paoly dia ilay fomba filazany an'ilay hoe fahavalon'ny azo fijalian'i Kristy ireny. Tsy fahavalony fa fahavalon'ny azo fijalian'i Kristy. Inona reny tena zavatra mafonja ambadika izany zavatra lazain'i Paoly izany amin'ny fahitanareo Menada azy? Raha izay moa izany no filazan'i Paoly anazy dia hita fa tsy te ho fahavalon'ireo olona ireo izy, izany hoe tia ny hovonjena koa izany ireo olona izay fahavalon'ny azo fijalian'i Kristy ireo. Ary efa any amin'ny epistiliny hafa moa izy ao amin'ny Efesianina dia efa manambara an'izany hoe jerentsika ange ao amin'ny Efesianina Efesianina toko 2 dia manomboka eo amin'ny 1:20 eo hoe eo izany izy milazalaza an'ilay toe-tsainy dia hoe koa tsarovy fa fahiny ianareo izay jentilisa araka ny nofo ka nolazain'ny voaforan'ny tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafory. Eny, tsarovy fa tamin'izany andro izany dia tsy nanana an'i Kristy ianareo fa oloko azy. Dia mandingana kely isika fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanakeken'ny rany Kristy. Izany hoe noho io azo fijalian'i Kristy io indray ary izany na dia fahavalon'i Kristy ary ireo olona ireo dia io azo fijalian'i Kristy io izay misy ny rany Kristy io dia ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanakekeny. Izany hoe tsy manasongadina ilay mahafahavalo an'ireto olona ireto izany Paoly fa tia ny hovonjena koa ireo olona ireo. Ry mpiara-mianatra namana, mba hahatonga sy hahatongana olom-pirenen'ny lanitra izany voalohany indrindra dia ny makatahaka
makatahaka ny Zay tsara. Jesosy. Jesosy lay maty teo amin'ny hazo fijaliana, lay modely tonga lafatra. Fantany mipetraka nefa de zao. Ahoana? Ina ihany koa no atao zany? Mba hahatonga antsika tena tohitra eo satria misy olana mantsy indray eo amin'ny fiainantsika kristianina. Misy kristianina manana zom-pirenena roa. Sady mieritreritra izy ny olom-pirenena lanitra. Kanefa izy koa manana zom-pireneny ny olom-pirenena zao tontolo zao. Reo anankiroa rehefa hita fa miteraka olana eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Petraka amin'ny fanontania izy menada, roviana isika vao tena hizaka ny zom-pirenena lanitra. Roviana. Ina re mba azo lazaina manoloana ny hoe mandrapa-oviana. Roviana isika no hanana zom-pirenena lanitra. Mahafinaritra be le fanontaniana hoe raha oviana vao tena ina hizakany Zom-pirenena lanitra. io zany le fananahidy io. Ary somary tsy pirenety hoe raha oviana zany. De hoy lesona hoe rehefa tsangana amin'inona amaty isika. Roviana isika no atsangana Ary maty. sy anankely amintsika intsony no fahafatesana. Roviana zany Roviana zay. amin'ny fiavian'i Kristy fandroana. Ry mpiara-midinika namana, mahafinaritra fa misy fiaviana be voninahitra ary lazainy ao amin'ny andininy sasany hoe ino fanantenana. Faratampony. Fanantenana faratampony zay nomena antsika io. Sy ny fiafarany fahafatesana ihany fa ny tenantsika ho vaovao tanteraka zay mihitsy le izy. Milona mety anareo rehefa maty, zay vita ny momba azy. De nieritreritry amin'io rehefa maty de zay ny fiainana. Kanefa tsy zay le fiainana, fa ny tena fiainana de ny fiandrasana ny fiavian'i Jesosy Kristy. Petraka fandaniana izy miada hoe le tenin'ny Paoly amin'ny andininy 20 fa ny fanjakatsika dia any an-danitra. Ary ihany no iandrasantsika mpamonjy de Jesosy Kristy tompo. Izay anova ny tena ny fietretenantsika hitovy amin'ny tena ny voninahiny araka ny fiasan'ny heriny izay aiza mampaniaiky ny zavatra rehetra ho azy. Inona ny tiany Paoly? Ho resahana atazatra zavatra izany ka tonga antsika hanana hetaheta ny aka zom-pirenen'ny lanitra feno empelatanatsika. Araka ny efa nolazaina teo moa zany amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy isika de atsangana maty. Manahoana ny toetrantsika rehefa atsangana maty isika satria manko isika mety na ny zanantsika mety mijery horonan tsara tsika de mahita hoe ohatran'ity ny vatana mitsangana maty kanefa mety ho diso hevitra ihany fa ny ao anaty baiboly no andeha ho jerentsika. Rehefa atsangana maty zany isika de eo ny andresen'i Jesosy ny fahafatesana, tsy manan-kery amintsika intsony ny fahafatesana. Inona ny zavatra mitranga? Ny vatantsika zany de ho voaova ka hitsangana maty ary ny masontsika mihitsy no ahitan'Andriamanitra. Izany ny voalaza ao amin'ny Joba 7:5-20 sy ka hatramin'ny 7:20. Manaraka izany de satria tsy mety lo intsony isika ty vatantsika ity de tsy mety maty intsony isika. Izany hoe zay zany le ataontsika hoe tena fiainana mandrakizay. Ao amin'ny Korintiana 1 indray misy an'izany 5:20 ka hatramin'ny 4:20 sy ny 50 ka hatramin'ny 4:50. Ary ny fahatelo de hoe ankalazaina koa isika ina moa ny tiana tenina amin'izany hoe lasa manana tena be voninahitra zany isika. Araka ny hitantsika eo amin'ny Filipianina ihany 7:1-20 hoe izay hanova ny tenany fietretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny. Ao amin'ny Kolosiana ihany koa 7:4 de hoe raha iseho Kristy fiainantsika de ara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Ry mpiara-mianatra namana, mamporisika antsika zany toetra ho mitombo. Ny voalohany mba hahatonga antsika olom-pirenen'ny lanitra dia araka ny zavatra nresantsika teo hoe mila makatahaka an Jesosy. Ny faharoa, mila mitoetra. Ina moa dikany mitoetra? Mijanona, mifikitra. Satria misy fanantenana izay ampanantenana antsika araka ny voalazan'i Paoly amin'ny Korintiana 1:5-10 dia lazainy hoe isika ity dia afafy amin'ny fahalovana. Fahatsangana amin'ny tsy fahalovana. Afafy amin'ny fahafahamboninahitra
fa atsangana kosa amin'ny voninahitra. Afafy amin'ny fahalemena fa atsangana amin'ny hery. De nafinahitra le teny roviany zany no isy eo de hoe amin'ny fiaviany fandrony. Ry mpiara-mianatra namana, ny lesika de milaza fa amin'ny farany de ho resen'i Jesosy ny fahafatesana ilay fahavalo farany. Fahavalo izy io. Nisy lehilahy anankiray tsy kristianina izy ity de nanoratra izy hoe ny fivavahana kristianina irery ihany izy, tsy kristianina izy no milaza. Ny fivavahana kristianina irery ihany izy no ahazoana mandresy ny tahotra ny fahafatesana. Mahavariana mieritreritra an'izany le izy mianadahy. Fa andeha ho toy antsika ilay fizarana faharoa amin'le sika hoe inona rehefa nataontsika mandra-pahatonga izay fotoana izay? Inona no asain'ny Paoly nataon'reto mambona tao Filipy sy ho ataontsika impiandrasantsika izay toe-javatra manokana izay? Inona zavatra mba asain'ny Paoly ataontsika? Ya, hamalitsika azy dia andeha ho vakiantsika ihany ao amin'ny Filipianina, ao amin'ny toko 4 indray ny 2 sy ny 7. Izao no voalaza ao hoe mananatra ny Eodia aho ary mananatra ny Sentike mba iraisaina ao amin'ny tompo izy. Eny mangataka aminao koa ry ilay tena mpiara-miasa amiko manampia azy rovavy fa niara-niasa fatratra tamiko io. Teo amin'ny filazantsara izy mba amin'ny Clémenta koa sy ny mpiara-miasa amiko sisa izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana. Hitantsika ao amin'izany tenin'ny Paoly zany fa nanana tsy fitovikevitra na ataontsika hoe fifandirana kely zany Eodia sy Sentike. Ka izay ny ananarany azy eto hoe miraisa saina tsara zany. Anisan'ny zavatra tokony ataontsika eo am-piandrasana ny mpiavian'i Kristy zany izay firaisan-tsaina izay mba hahatonga antsika olom-pireneny lanitra. Dia Paoly moa eto dia mijery ny lafiny tsara mandrakariva izy. Voalazany eo fa ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra ireo dia voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anarany. Mahafinaritra mieritreritra zany hoe ny mpiara-miasa aminao tonga dia azonao antoka Mitovy amin'ny fiainana mandrakizay. voasoratra Voasoratra. ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anarany. Moa ve tsy mahafaly zany? Moa ve tsy mahatonga antsika entanentana izany? Inona koa ny torohevitra Paoly ankoatran'ny hoe ny firaisana, ny fifankatiavana amin'ny fiangonana? Mahafinaritra be ilay izy. Ary nandray tena tia tena ohatra somary manaisa kely hoe mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo na dia mandalo toe-javatra sarotra azy ianao dia tokony ninona? Sarotra zany Tsy moramora tsy zany. moramora zany fa azo atao nefa zany. Tena azo atao mihitsy zany. Satria ny ten'Andriamanitra milaza hoe aza manahy na amin'inona na amin'inona. Ahoana ny tanteraka zany anatin'iny izy fahoriana sy ny olana. Azo atao zany satria ao amin'ny Jesosy ninona? Fifalitsika. Raha tianao zany mifaly mandrakariva amin'izao fiainana mandalo zao, ninona olana mitranga dia andao hifandraisan-tabaka amin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny inona? Vavaka. Ka izao ary mahafantany akitiko apetraka izy mianadahy hoe notaria isika anahaka an'i Jesosy. Notaria isika hitoetra eo amin'i Jesosy. Toetra kristianina tokony atao daholo zany. Dia nalazaina teo hoe ilaina ihany koa isika manana firaisana. Dia mipetraka ihany koa isika manao hoe aoka hanana fifaliana isika. Ary tsy anahy na inona na inona. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ahoana ny fomba ametrahana ny fanahiana eo amin'i Jesosy. Dia hanampy ny mpiara-mianatra zatsika hoe ahoana no ahafahantsika mametraka ny fanahintsika eo amin'i Jesosy. Efa voalaza kely ihany moa izy teo fa ny tena tsara angamba dia ilay tsy anjerintsika. Ao ilay vahaolana ao amin'ilay tsy anjerintsika ao amin'ny Filipiana toko 4:1 dia ilay manao hoe aza manahana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Misy anankiray koa ao amin'ny Petera voalohany toko 5:7 izay mampirisika antsika hoe apetrao amin'ny tompo ny fanahintsika rehetra. Apetraka aminy amin'ny alalan'ny vavaka moa zany anaovantsika an'izany fa izy no miay anareo. Ny fahafantarantsika an'izay hoe izy no miay antsika izay zany dia efa tokony hiteraka fifaliana ao am-pontsika hoe haintsika manana-pià
Ary eo an-tanan'Andriamanitra mihitsiny reny fangatantsika ireny fa tsy hoe manidina eny amin'ny rivotra akory raha mivavaka tsika fa tena misy mpiaino itsika ary misy mahafantatra ny fangatantsika. Ny dinika efa manaraka ataon'ny Paoly ihany koa dia voalaza eo amin'ny andininy fahavalo tapany ambany hoe dia hevero izany. Inona no tiany Paoly tenenina amin'ilay hoe dia hevero izany, satria tarihina isika anana fifaliana ametraka ny fanahintsika eo am-pelantanany dia eto kosa nefa inona no tiany Paoly resahana amin'ilay hoe fiheverana madio fihevero izany zavatra izany. Ny Ray aman-dreny ato mba angatahako ahoana ny fahitantsika an'izay, inona no tiany Paoly resahana ao anatiny toe-javatra io. Hevera na inona na inona izy marina, na inona na inona manakaja, na inona na inona mahitsy, na inona na inona mateoty, na inona na inona tsara laza, dia ahoana izy hevero izany. Efa nilaza lesona eto zany izy mahafinaritra be hoe reo lisana ankenin'ireo tena manondro mihitsy hoe toetra tena manokana tokony ananana. Ahoana Mba fahitantsika ahafanao mandroso, mifikitra, mitoetra eo Amin'ny Jesosy. amin'Andriamanitra. Izao koa no voalaza ao amin'ny Filipianina 4:7-7 manao hoe ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hozy izy hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany hoe io fiadanan'Andriamanitra io izany izay mihoatra ny fahalalana dia miaro izy io. Ireo zavatra rehetrarehetra ny tany-tsainareo izany dia miaro ny fontsika, miaro ny hevitsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Mahavariana moa izany fa ny tanisa ireo toetra tsara valo mihitsy ary ilay izy izany fa tsy henona. Ny tanisan'ireo izany Paoly fanaraka tamin'ny kolontsaina nisy azy tamin'izany mankony ireo toetra ireo. Ilay kolontsaina tamin'izany nefa kolontsaina mpanompo sampy fa nisy toetra tsara izany nasongadin'ireo kolontsaina ireo tamin'izany. Fa izao kosa nasongadin'i Paoly ilay enina voalohan'ireo mba tsy hampitovian'ireo mpiaino azy amin'ilay kolontsaina mpanompo sampy dia nosinganiny manokana ireo anaky enina voalohan'ireo ary nampiny hafa izay tsy tao anatin'ilay kolontsaina dia hoe raha misy hatsara-panahy ary raha misy dera dia hevero izany. Izany hoe tena tian'i Paoly hatongavana izany dia hoe saintsaino ny sotoavin'ny lanitra fa tsy ilay eto an-tany. Ry mpiara-mianatra namana, mandra-pahatonga antsika olom-pirenen'ny lanitra izany dia misy zavatra ataontsika. Voalohany, averisika ihany ny firaisana. Ny faharoa, ny mifaly ao amin'ny tompo. Ny fahatelo, mihevitra ireo toetra izay tokony ho hita eo amin'ny kristianina, izay tokony tanterahana, ny fahamarinana, manakaja, mahitsy, madio, mateoty, tsara laza, feno tsara-panahy, feno fiderana. Fa i Paoly koa nefa amin'ny famaranana ny bokin'ny Filipianina, ary mpiara-mianatra namana isany, dia nanome tsiambaratelo anankiray izy ho an'ny olom-pirenen'ny lanitra. Tsiambaratelo ny fiainana feno fifaliana. Ahoana no azo ambara? Inona ny azo lazaina ao anatin'izany toe-javatra izany? Tsiambaratelo ny fifaliana, mahafinaritra be ilay izy. Tsy misy manahirana antsika rehefa manana ino tsika fiadanana ao am-po. Satria ilay fiadanana fiarovana. Fiarovana io. Tsy mpianarana avy teo. Fiarovana anao izany ilay fiadanana. Ninona zavatra mitranga amin'ny fiainana dia tsy manahy ianao ary arakaraka ny tombon'ny faratsiana no ananao fiadanana fa kely sisa dia farana ninona fahoriana ho avy Jesosy. Io zany rehefa manana io fiadanana ianao dia manana inona lasa manana fahadiovana iny izy fisainana ary lasa teraka aminao iny izy ny fiainan'ny lanitra zany azo antoka fa tsy ho elentsony dia ny farana antantarany tany. Dia araka ny lesika ina ary le tsiambaratelo izay nomeny Paoly eto amin'ity lesitsika androany ity mba hifampizarantsika amin'ny mpiara-mianatra amin'izao maraina izao. Ia,
Le tsy ambaratelo teo moa zany de hoe fifaliana e. Fifaliana. Ya. Ahoana nefa no nanana fifaliana tsy ambaratelo ny fiainana feno fifaliana satria hoe mifalia amin'ny tompo. Marina aloha fa sarotra le izy satria ny zavatra fahitantsika eto amin'ny fiainantsika eto tany eto dia aretina, ratra-po, fatiantoka zany rehetra zany dia fantatsika menakavy izay miaina eto ambonin'ny tany avokoa zany. Ka izao nefany rehefa tratran'ireny zavatsarotra ireny tsika, rehefa tena ao anatin'ny sarotsika vao tena mahatsiaro hoe inona ilay zava-manandanja marina izay tsy nirarahintsika tamin'ny fotoana mbola nampiadana antsika. Ka eo zany no mandray lesona isika hoe tsy ny fananam-be akory no mety hahasambatra antsika na ny hoe tsy fisian'ny zavatsarotra satria ireny fananantsika sy ny harentsika ireny manko mety hanjavona ihany ireny ao anatin'ny draim-pimaso tsy haintsika mihitsy izay hitranga rapitso. Fa ny fifatohana amin'ny zavatra maharitra zany no ilaintsika mba hahatonga antsika ho faly mandrakariva. Manana an'ireto teny fikasana reto izao isika ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Salamo 3:20 izay tena tsy izoviana amintsika kanefa mety nataontsika maivamaivana hatramin'izay fa amin'ny fotoan-tsarotra dia ilaina tokoa dia hoe Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Ao amin'ny Matteo 9:12 dia hoe fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Ny Petera voalohany moa 5:17 araka ny efa voalazako teo dia hoe apetra ao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miahanareo. Ary ilay ato amin'ny Filipianina ato amin'ny lesontsika 4:7-20 dia hoe fa Andriamanitra ho hatateraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy, izay antony tokony hifaliana tokoa izany rehetra izany. Ry mpiara-mianatra namana Rafitiana zany no voalaza teo ny tsy ambaratelo ny fiainana feno fifaliana zany dia ny fahatakarantsika efa misy mpiandry isika io. Misy Andriamanitra izay mahafantatra izay tokony ho antsika. Misy Andriamanitra izay azo ametrahana ny fanahiana rehetra ary ny tena tokony hananantsika fifaliana eo am-piandrasana ilay fotoana izay vian'i Jesosy ka hananantsika ny zopiren'ny lanitra dia hoy izy hoe Andriamanitra ny hoe atanteraka izay tokony ho anareo. Zava-dehibe zany izy mianadahy. Ary ilay tenin'ny Paoly amin'ny 2:17 amin'ny Filipiana 4:4 hoy izy hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Teny fikasana sarobidy loatra zany. Inona moa zany manaka anahy tsy hangataka? Inona manaka anao tsy hangataka? Inona avy ny azo angatahana? Zao nefa rehefa mangataka dia araka ny inona ihany? Araka ny sitrapon'Andriamanitra. Misy ohatra vitivity eto ozy hoe azonao atao mangataka andrety ary azonao Andriamanitra omenanao zany. Afaka mba mamaky angenareo hoe ozy hoe famonjena mangatah vavaka ho famonjena ho an'ny olo tianao na namanao. Dia ahoana kosa izy? Mangatah herim-po izaranao ny finoanao. Omen'Andriamanitra anao zany raha angatahinao. Mangatah famelan-keloka, mangatah hery angataovanao didin'Andriamanitra, mangatah fahendrena, mangatah hery atakaranao ny fahamarinana avy amin'ny ten'Andriamanitra. Fa ny tsindriko kely ty hoe mangatah fitiavana ho an'ireo mankaranao sy mijaly anao. Izaky ny evidiany zany. Le olona le tena amin'iny zany, le olona manao ratsy anao zany, hoentina manino ilay izy? Hoentina mbavaka. Raha tianao zany tsotratry ny areti-po dia ataovy zany. Fa sady manino ianao sitrana le olona fofontsy. Indray izay mianadahy tapitra indray ny fotoana iarahantsika kanefa na izany aza dia ameko teny fohy ianareo ny teny farany izay tokony hifampahirezana ho amin'ny mpiara-mianatra rehetra indray amin'ity sabata ity. Ny tiako tsipihana kely ngamba dia le eto amin'ilay Petera voalohany 5:17 be dia be zavatra mitranga amin'izao andro faran'izao. Be dia be. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao hoe rehefa tojo an'ireny zavatra sarotra iny ao dia eo mihitsy ny tokony tombon'inona finoana. Apetra ao amin'Andriamanitra ny fiainanao. Indrindra rehefa tojo olana ianao dia tadio fa eo izy ary mbola vonina hanome anao inona fiadanana lanitra.
Ny mahafinaritra ahy zany a, tiako hamaranana atao teny farany moa zany amin'ity lesitsika ity, dia ilay ao amin'ilay paragrafy anankiroa farany ao amin'ilay lahatsoratra ao amin'ny lesitsika zoma, manao hoe fantatr'Andriamanitra izay ilayntsika ary efa manomana izany ho antsika izy. Manana trano firaketana ho an'ny zanany ny Tompo ary afaka manome azy ireo izay ilaina amin'ny toe-javatra rehetra. Nahoana ary isika no tsy mahatoky azy? Nomeny teny fikasana sarobidy isika, raha mankatoa am-patokina ny fitsipiny isika. Tsy misy enta-mavesatra ka tsy hainy esorina, tsy misy aizina ka tsy hainy ampisava azy, tsy misy fahalemena ka tsy hainy hovaina ho hery, tsy misy tahotra ka tsy hainy tonena, ary tsy misy faniriana mendrika ka tsy hainy tarihina sy hamarinina. Aoka tsy hijery ny tenantsika isika, arakaraky ny fitaredretrantsika eo amin'ny tsy fahatanterantsika no mampiena ny herintsika handresena izany. Isaorantsika Andriamanitra ry mpiara-mianatra namana. Ny andinina tao tadidina aza adino, Filipiana 4:1-5 manao hoe aza manahy na amin'inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Olom-pirenen'ny lanitra ianao, asehoy eo amin'ny manodidina anao, aseho amin'ny fiainanao fa olom-pirenen'ny lanitra ianao. Ny olom-pirenen'ny lanitra dia lazain'ny Paoly amin'ny 10:10, fa faly andrina mitombo aho satria mampitsimoa anareo indray ny ankehitriny ny fiheverana. Ny olom-pirenen'ny lanitra dia mahay mifampitsinjo, mahay mifampihevitra. Dia izao koa lazain'ny Paoly, tsy filan-javatra nefa nanaovako izany fa izao efa nianatra ny tsy herina na manahoana na manahoana, malala ny hetra ary malala ny tombo, naiza naiza, ary na amin'inona na amin'inona efa nampianarany ho voky sy honoana aho ary hanambe sy halahelo. Ny olom-pirenen'ny lanitra tsy manahy na amin'inona na inona fa faly amin'izay eo am-pilatanana, na manana na tsy manana dia olom-pirenen'ny lanitra. Andriamanitra ane hitantsika tsiraray avy, ka ny fanahiana rehetra dia hoentintsika eo amin'i Jesosy, ilay maty ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Andriamanitra ane ampaherinanao mandrakariva, hitahianao lalandava izy, ka ny fiainantsika rehetra dia miandry ilay fanjakana avy any an-danitra any endrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy. Io ny fanantenana faratampony ho ahy sy ho anao. Misaotra anareo mianadahy ihany koa nanio ny hevitra niaraka nanafana izao fiarah-mianatra izao. Andeha ro faranantsika mivavaka izao dinika izao, andeha hivavaka izy. Andriamanitra ray io, misaotra anao izahay fa notarihinao indray ny fijerinay mba tsy hanahy na amin'inona na amin'inona fa atoko kosa fa Jehova no mpiandry anay, tsy hanan-java mahory izahay. Tianao izahay ho olom-pirenen'ny lanitra, tsy vitanay izany Andriamanitra, fa ampio izahay hijery an'i Jesosy ilay tompony fononay. Farana ary ny fotoana ankehitriny, Tompo, ianao kosa ne tsy hafoy, tsy hahasaraka anay, naiza naiza misy anay, ka ity sabata ity dia mbola sabata fitsaharana, fifaliana ary fitahiana ho an'ny isam-batan'olona. Tononona sy angatahana ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.